Tsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'YAHVAH izay tarihiny ambassadeuran'YAHVAH Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'YAHVAH dia ety Ambohidrapeto, faritra Itosy, distrikena Tsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Siny be Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miaingany amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Siny be Andrano. Rehefa tonga eo amin'ny Siny be Andrano indray ianao dia mbola mitohy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny YAHVAH ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'YAHVAH izay tarihiny ambassadeuran'YAHVAH Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharanireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. YAHVAH no me fiai na bovo matuki me fali nawu sanjini malalanya nawu easy lie anya suantuka amurina no ni wavina azavela rati chachi lai tanzuno azavela isanaka nani lalano Tearuvi la sajubuni na icho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ianao mia via zadezao manja sun azamanai fa YAHVAH anja ianao manantu na ianao Chachi lai tanzuno azavela isanaka nani lalano tearuvi la sajubuni na icho manja piavi nilani chin nilani cha